midy rany Jehovah fa tsara izy eny mandrakizay ny famindram-pony aoka ny Israely ianao hoe mandrakizay ny famindram-pony aoka izay matahotra ny Jehovah anao hoe mandrakizay ny famindram-pony amen. Manasanao hiaraka hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra ny an-danitra misaotranao zay satria noho ny fitahiana avy aminao dia afaka manatanteraka izao fanompompivavahana izao. Mangataka ny fitariana sy ny hery avy amin'ny fanainao masina izay mba azahoanay ny zavatra rehetra sy ny tombontsoa izay raisinao anatin'izao fotoana izao. Tononona ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny voalohanteny moa dia fisaorana an'Andriamanitra lehibe izay nahary atsika nanome atsika indray izao fotoana mahafinaritra izao. Faly miarahaba anao izay avy ao amin'ny fiangonana Ambody Apanga manaraka izao fanompom-pivavahana izay anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra izao. Koa satria anio moa zany no sabata farany amin'ity taona 2024 ity dia faly ihany koa izay miarahaba anao natratra izao farany taona izao ary indrindra ihany koa dia efa manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sahady ho amin'ny taona 2024 ka ny firariana dia tahaka ny nanomban'Andriamanitra ny fiainanao tamin'ny lasa dia mbola ho ataony mihoatra noho izany indray amin'izao taona ho avy izao. Ninja
Amaky ny tenin'Andriamanitra isika izay voalaza ao amin'ny Genesis 3 ny ndininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah Andriamanitra dia niantso an'ilay lehilahy ka nanao taminy hoe aiza moa ianao. Amen. Manasanao ahy hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitra ao. Misaotra anao izahay satria avy manerinerina tokoa ianao. Asandatra eo amin'ny voninahitra ao ny tera sy ny laza ary ny voninahitra izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Miaino anao izahay ankehitriny ary mangataka aminao ny hanatrika izao fanompoana masina izao mba handray ny lesona avy aminao any izahay amin'ny sabata masina ity. Asandatra ary angatahanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny vavaka. Amen. Fanompoam-pivavahan'ny fanatitra isika. Zany dia hotohizantsika amin'ny tantara kely anankiray. Misy ray aman-dreny mananjanaka anankiroa. Dia rehefa mananjanaka anankiroa izy ao anatin'ny fotoana fisakafoanana atoandro dia nozaraina samy nanana ny sakafony. Tsy tampitapika izay nefa nalain'ity zaza anankiray ny lokan'ny anankiray. Dia rehefa tonga ny finanan'izy roa teo ambony latabatra, aiza ny anazy? Dia nanahoana? Nalahelo ilay tsy nanana. Rehefa nahita an'izany dada sy neny dia nalahelo ihany koa. Hoe fa maninona no efa samy nomena ny sahaza azy ny tsiraray mbola misy naka indray ny eny ankilany. Andeha hosintomintsika lesona kely izay atao aminatin'ny tenin'Andriamanitra izay efa zary mahazatra antsika loatra. Ny Malakia 3:10 dia milaza manao hoe ento ny fahafolon-karena. Fa maninona moa no mitaky an'izany Andriamanitra? Mba ho asikanina ao an-tranoko. Raha tsy manome zany sika dia maninona ao amin'ny tranon'Andriamanitra? Tsy misy hanina ao. Mety ahita ihany izy fa zarantsika aza manana anjara mba ahafahantsika ho tanan'Andriamanitra hitondra fampandrosoana ny asany. Ny ao anatin'ny ankilany an'izay koa manarak'izay dia ny faharoa dia mba hoe hitahiko anareo. Zany inona? Ampidinana fitahinana mananambiampy ho anareo. Ny zavatra tanjon'Andriamanitra dia ny anome voninahitra azy ny antom-pisitsika ty ambonin'ity tany ity ka mangataka atsika mba hisin'izay
fiarah-miasa eo amintsika sy eo amin'andriamanitra zay dia no hoe nisiny sakafon'andriamanitra ao an-tranon'andriamanitra mandrakariva sy ny dinany fitahina manana ambiampy ho atsika dia andao sika anaraka ny fandaminana zay efa napetraky ny mpandahatra hatramin'izay dia le andriamanitra raitsika manasa atsika mba nondrika alohantsika hivavaka tompoko. Andriamanitra rainay zay ny an-danitro mankasitraka indrindra satria rainay tokoa ianao ary notononinao zay fa zanakao karakarainao dia manantena Jesosy fa tsy afoy tsy asaraka anay ianao ka ny fiainanay ty ambany masoandro dia eo ambany fitantananao sy ny fiahinao mandrakariva ary zahay ihany koa dia ho tanana sy tongotrao mba hampandroso ny ambandain'ny fanjakanao amin'ny famerenana ny ampafolony sy ny fanatitra. Anao ny dera sy ny lazara ny voninahitra fa ataonay amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen. Ankizy tsy raray avy natratra nyty sabata androany ity fifaliana ho any mitondra ny toritenin'ny ankizy androany matetika Jesosy rakizy rehefa mitoriteny dia mampiasa fanoharana isika koa androany dia andray fanoharana anankiray momba ny crayon na atsotsika hoe pensily hazo nisy namorona ity crayon ity rakizy i monsieur William namorona an'ity crayon ity ary rehefa nanamboatra an'ity crayon ity monsieur William dia vitany tsara tarehy le hazo
tsy ho azo ihany nefa natsoina hoe crayon fa nasiny a zavatra maintimainty lavalava zany tao anatiny tao iny rakizy a ny atsotsika hoe mine inona hoe mine zay indrindra ary rehefa vita n'le crayon de ozy izy monsieur crayon a meno tsara ianao zao andeha anao monsieur crayon a itety an'izao tontolo zao be dehibe ny ampiasanao na ankizy na tanora na olon-dehibe de zao a ataovy tsara ny zavatra izay ampanaovina anao de rehefa vita rakizy a ity crayon ty de nisy mpanao sary jerenareo ny ety sary ty mahafinaritra be a atao amin'ny crayon izy tony sary tony de anoratana ihany koa itony crayon tony koa anoratantsika de zao rakizy misy ankizy sasany a maherisehitra izy indraindray de tsindriny mafy le crayon ka rehefa tsindrina mafy le crayon na pensily azo de dombo izy zay lasa very le minina kely io minina io maha crayon anazy ka rehefa dombo le ekra rehefa tapaka le minina kely io maintimainty kely hitatsika io de lasa ndray alaina ndray le antsoina hoe taille crayon de rangitana miaritra marary le crayon miaritra marary rangitana de mipotra ndray a lay minina kely a de afaka manao sary ndray tsika fa le rina ankizy rehefa ampanaovina sary ka ndraindray koa ity crayon ty mety manao diso kely izy ndraindray marina zany de mampiasa inona ndray alaina ndray aloha madame la gomme iny izy iny de atao inona lay izy fafana moramora de afaka ohatrany tsy nisy ndray a lay fahadisoana nataony crayon teo alao tapahantsika treo angamba ny tantaran'ity crayon ty a fa andaontsika isitona lesona ara-panaraka izy sika zao koa de nisy namorona nivoaka tsara tarentsika teo ampelantanan'Andriamanitra rakizy de lay zavatra maintimainty kely le nahatonga ny crayon io a le afaka manoratra sy manao sary tsara tare isika koa misy fo kely ao anatintsika ao de ny fotsika io a no mahatonga tsika zaza tsara taiza na zaza ratsy taiza ndraindray sasa mantsy manao crayon de tonga gribouillage fotsiny soratra hafahafa be fa atao tsara zany ny fo kely tsika io zany a no baiko atsika ka ndraindray tsika rehefa manao fahadisoana ka tenenin'ny dada sy neny a na tenenin'ny maîtresse ny ampianarana any a zay le fandrangitana zay mety marary le kapoka kely ataony dada fa raha vao tsy kapohana atsika tsy ahitsy tsy mivoaka le minina kely maintimainty de iny ray tsika fa manoratra matetika ny ankizy mora hitsy fa ny lehibe oharina amin'ity stylo ty ny stylo rehefa tratran'le gomme ela be vo afaka lay trasy kely fa itsika ankizy kosa rehefa ahitsy a de mora ahitsitsika ny afatra ho anareo ankizy kely rehetrarehetra de zao ny fotsika io a de ataotsika tsara fotsika zany hoe mianatra amin'ny tenin'Andriamanitra manaiky ihitsy ny dada sy neny ka andray lesona saribitsika ka nisy tantara hosoratatsika ety amin'ity zao tontolo zao ty de zavatra mahafinaritra zavatra tsara tare foana de rehefa mandeha eny tsika zany de fantatry ny olona hoe zaza tsara taiza iny fa nametraka tantara mahafinaritra ho anay de akasitrana isika ankizy antenaiko fa azoto ametraka tantara tsara isika ankizy amen Sirma
miarahaba anao manokana zay miaino zao fandarana zao a tonga anatin'ny fotoana zay ahafahantsika mandray ny tenin'Andriamanitra isika anovohery fahalalana avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany ary amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika dia tena ilaina ny miaino ny feon'Andriamanitra satria izy no namorona atsika izy no nampisy atsika ny olombelona dia noforonon'Andriamanitra hiara-iaina amin'ny olombelona namany ary izay natonga ny Andriamanitra ny teny hoe tsy tsara raha irery ny olona ka natao hiara-miaina ny olombelona ny zavatra misy anefa amin'izao andro ankehitriny zao dia ohatra ny to mitady irona hitokamonina ny olombelona variana amin'ny zavatra ataony
de mitokamonina kanefa izay zavatra zay dia mety isy fiatraikany eo amin'ny fihetsem-pon'ny olombelona tsirairay avy ary mino a fa ho fantatrao fa raha ohatra ka tsisy mpiraharaha ianao tsisy mpijery dia mety isy fiatraikany eo anatin'ny toe-po zany hoe ahoana moa zany za ty tsisy mpity tsisy mpijery tsisy mpikarakara zany hoe isika olombelona zany a de mila mpikarakara mila mpijery mila mpikolokolo atsika eo amin'ny fiainana rehefa nanota ny zanak'olombelona tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva de tafasaraka tamin'Andriamanitra izy ireo ary rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra de natsiaro ho irery matsiaro tsy afaka manao na inona ary izay no antony ny safidianana ny andininy zay anisotonantsika lesona amin'ity androany ity dia ny Genesisy 7:5 Genesisy 7:5 dia miresaka manokana ny zavatra zay nataon'Andriamanitra rehefa tafasaraka taminy ny olombelona vokatry ny fahotana de ole voalaza izy hoe ary Jehovah'Andriamanitra de niantso andrarelahy ka nanao taminy hoe aiza mo ianao ny tiana horesahana sy hotsindriana amin'ity androany ity de le fanontaniana zay napetrak'Andriamanitra manao hoe aiza mo ianao rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona dia Andriamanitra no nitady any Adama sy Eva tao amin'ny Saedena indraindray isika mieritreritra hoe isika olombelona no mitady an'Andriamanitra hoe andeha hitady an'Andriamanitra fa raha ny marina raha ny baiboly ny jerena de zao Andriamanitra mihitsy no mitady ny olombelona tsy ny Andriamanitra akory ny very fa isika olombelona ny very ary i Andriamanitra no nanapa-kevitra hitady atsika olombelona ary zay no nahatonga le fanontaniana hoe aiza mo ianao nitady any Adama sy Eva Andriamanitra te hifandray amintsika Andriamanitra te hifanerasera amintsika Andriamanitra te haneho fitiavana amintsika Andriamanitra dikan'izay de zao tena manan-danja io fanontaniana zay napetrak'Andriamanitra io hoe aiza mo ianao manan-danja io amin'ity androany ity de hijery zavatra anankitelo isika zay maneho ny manan-danja an'io teny io hoe fa maninona no ny teny nanametraka izany fanontaniana izany Andriamanitra ny zavatra anankiray voalohany ho resahantsika de zao raha ohatra ka manana zavatra anankiray very ianao tsy hita le izy tao an-trano de nanapa-kevitra ianao fa andeha hitady an'ilay zavatra de nkarohana midika izany fa mbola tianao lay zavatra ary sarobidy aminao lay zavatra matoa karohana sy tediavina fa raha ohatra ka zavatra tsy tiana ntsony na efa tsy ilaina ntsony de tsisy hitady azy ny dikan'izay zany de zao matoa Andriamanitra nitady ny olombelona ary mitady ianao de satria mbola sarobidy aminy ianao mbola ilainy ianao ary tena ilainy eo amin'ny zavatra rehetra ianao zay no mahatonga le hoe aiza mo ianao mitady anao Andriamanitra satria tiany ianao ary zay no mahatonga n'lay andininy ao amin'ny Jaona 7:9 zay ay minoko fa ainao izany hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay Andriamanitra zany de mitady ny olombelona mba tsy ho very satria sarobidy aminy ary tiany ny olombelona zay ny lafi ny anankiray voalohany zany satria tian'Andriamanitra isika tian'Andriamanitra ianao matoa tediavina raha ohatra zany ka mbola misy manontany ianao hoe fa aiza ianao de tady tio fa fitiavana zay fa raha ohatra ka tsy tiany ianao de zao hoe eo ianao tsisy mpanontany tsy eo ianao tsisy mpitady ka sarobidy io teny hoe aiza mo ianao fantatrao ve ny toerana misy ianao
fa mitady anao Andriamanitra. Lafi ny anankiray faharoa ilazantsika fa sarobidy ity fanontaniana zay napetraka Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva ty hoe aiza moa ianao, de zao manamarika ihany koa io fa marina Andriamanitra, mahitsy izy ary mandeha amin'ny rariny matoa mametraka an'io fanontaniana io. Inona no antony? Ndeny isika andeha hijery andininy anankiray indray zay hitantsika ao amin'ny Efesianina toko faharoa de ny andininy fahafolo. Efesianina toko faharoa ny andininy fahafolo de misy an'izao teny izao hoy izy hoe fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy. Ny zavatra tsindrina eo de zao asany isika, zavaboariny isika, izy no namboatra atsika ary tafiditra ao anatin'izany ianao zay miaina io, asan'Andriamanitra ianao. Ka zay no mahatonga ana amin'ny teny hoe tsy rariny kosa ary tsy marin'Andriamanitra raha ohatra ka avelany ho very ianao nefa izy no antom-pisianao ary izy no nahatonga anao hiaina eto ambonin'ity tany ity. Ary zava-dehibe io teny io. Lafi ny faharoa zany zay manamarika ny maha sarobidy an'le teny hoe aiza. Aiza lay fananako, aiza lay nikolokoloin'ny tanako, aiza le zavatra noforoniko. Zany mahamarina an'Andriamanitra, asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara zay namboarin'Andriamanitra raha teo izy mba handehanantsika eo aminy. Tian'Andriamanitra ho eo anivony mandrakariva isika, ka raha sanatria very ny olombelona de noraisin'Andriamanitra adidy ny tady azy satria tia ny ho eo akaikiny, tia ny ho eo aminy mandrakariva isika olombelona. Tombontsoa lehibe zany zay maha zanak'Andriamanitra atsika. Na de very aza ny olombelona noho ny fahotana de hitantsika amin'izay zany fa voalohany indrindra noho ny fitiavan'Andriamanitra de tediaviny isika. Faharoa noho ny fahamarinany sy ny rariny zay tokony ho ataony de ny tediaviny isika satria asan'ny tanany izay noforoniny. Anakiroa sahady zany zay no hitantsika ny mahasarobidy an'ilay fanontaniana hoe aiza moa ianao. Ary andeha hojerentsika ny fahatelo sady farany zay maneho ny mahasarobidy an'io fanontaniana io de zao ny io fanontaniana io de manamarika fa izy rery ihany manana fahefana afaka manatanteraka ny famonjena. Misy andininy anankiray indray ity izay tiako hozaraina amintsika mahakasika an'izay ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaefatra de ny andininy faharoambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko fahaefatra ny andininy faharoambin'ny folo de izao ny voalaza vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra ny menany olona izay azahoantsika famonjena. Tsy misy famonjena amin'ny hafa afa-tsy amin'Andriamanitra irery ihany. Ao aminy ihany no afaka izy irery ihany no afaka mamonjy atsika olombelona. Tsy misy anarana hafa hozy izy no menany olona ety ambony tany na famonjena. Ny dikan'izay tsy misy manana fahefana amonjy asa ianao afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Koa satria izy irery ihany no afaka mamonjy de noraisy no adidy ny mitady ny olombelona. Noraisin'Andriamanitra ho andraikitra ny mikatsaka ny olombelona mba hahafahany mamonjy atsika. Ary porofo zany zay fa manana ny hery rehetra Andriamanitra zay afaka mamonjy atsika. Manana ny hery rehetra izy. Raha jerena zany tenin'Andriamanitra izany de zao
manontany Andriamanitra hoe aiza moa ianao satria tiany ianao. Manontany Andriamanitra hoe aiza moa ianao satria fananany ianao ary andraikiny sy adidiny. Ary manontany Andriamanitra hoe aiza moa ianao satria izy rery ihany manana fahefana hamonjy ianao. Ty andininy anankiray farany ty no tiako hozaraina amintsika dia hijanona hoy ny voalaza ao amin'ny Lioka 7:10 andininy 10. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Andriamanitra no manomonjy atsika. Andriamanitra no miditra antsehatra amin'ny lafiny rehetra. Tsy misy ezaka avy amin'ny olombelona ny famonjena ny olombelona. Tsy misy ezaka avy amin'ny tenatsika ny famonjena atsika. Fa Andriamanitra no nanao ny zavatra rehetra. Raha very ny olombelona, raha nanota i Adama sy Eva, dia nandositra niala tamin'Andriamanitra. Ary tsy nahay nitady an'Andriamanitra aza fa nandositra. Fa Andriamanitra no niditra tsehatra tamin'ny lafiny rehetra. Andriamanitra no mitady anao. Andriamanitra no mikendry mba hamonjena anao. Ary Andriamanitra irery ihany koa no afaka mamonjy anao. Tombontsoa lehibe ho an'ny olombelona ny fananana an'izany Andriamanitra izany. Ary azo eritreretina zany fa raha toa ka sanatria very ny olona anankiray dia tsy avy amin'Andriamanitra izany. Fa safidiny ny tsy nentina ndray ny famonjena izay natolotr'Andriamanitra azy. Fa izay ezaka rehetra tokony ho atao dia efa novitain'Andriamanitra. Efa notanteran'Andriamanitra. Tiako mba ho tsaronao mandrakariva ao an-tsainao iteny hoe rehefa maheno ilay fanontaniana hoe aiza, dia eritrereto ho toy ny Andriamanitra mitady anao. Satria te hamerina anao amin'ny toerana izay tokony hisy anao Andriamanitra. Raha mahatsiaro tena ho very ianao, raha mahatsiaro tena ho tafasaraka amin'Andriamanitra ianao, dia ny zavatra ataon'Andriamanitra dia ny hamerina anao amin'ny laoniny. Hamerina anao amin'ny toerana izay tiany hisy anao. Ary zava-dehibe izay, sarobidy izay, eo anatrehan'Andriamanitra. Porofo maneho izany fa tianao Andriamanitra. Mikarakara anao izy ary manana ny fahefana afaka mamerina anao amin'ny laoniny Andriamanitra. Ny irariako dia izao hoe mba andraisantsika hery ane izany teny izany ka hifikirantsika amin'Andriamanitra satria ilay Andriamanitra tsy mandao atsika. Andeha anasa manasanao mba hiaraka hivavaka amiko eto am-pamaranana. Hivavaka isika. Raibe fitiavana tsara sy masina indrindra ny an-danitro. Matsapa izahay fa amin'ny maha-olombelona dia mania si ary mety mandositra anao ara miafina tahaka ny Adama sy Eva. Ankehitriny anefa dia fantatray fa lehibe ny fitiavanao. Ka noho izany fitiavana izany dia tsy namela anay olombelona ho very ianao, fa nitady anay ianao, mikatsaka anay ianao, ary miantso anay ianao, ary mametraka le fanontaniana hoe aiza moa ianao. Misaotra anao amin'ny fomba manokana izay satria noforonao, nataonao misy eto ambony tany ity, asa ny tananao ka dia nanana didy ianao, anehoana ny fahamarinanao ka nikendry ny tsy hanary anay na oviana. Ary fantatra ihany koa tamin'ity androany ity fa ianao ilay Andriamanitra izay manana ny hery rehetra dia manana ny hery afaka mamonjy koa ny angatahanay ho an'ny mpiaino rehetra ao anatin'izao fandarana izao mba handray ny famonjenany izahay. Tonononay ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.